Fa voalohany indrindra aloha dia fety kristianina ny izay paka izay ary toy ny isan-taona ary dia tsy nanadino nankalaza ny andron'ny paka izay ny mpino malagasy. Ny alahady teo ary dia feno hiboka avokoa ireo fiangonana teto Andrenivohitra. Nanao fanadihadiana Lova Nomena sy Mamy Rasoanaivo. Anisan'ny fety manan-danja indrindra amin'ny kristianina ny fetin'ny paka. Andro entina nanamariana ny tsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty, izay no ho fanavaozana ny famonjenantsika. Raha ho an'ny teto Antananarivo manokana toy ny isan-taona ary dia tonga maro dia maro tokoa ireo mpino namonjy ireo fitaovam-pivavahana isan-tsokajiny. Saika nisy fidirana indroa farafahakeliny avokoa ireo fiangonana rehetra. Saika feno hatrany avokoa ihany koa ireo trano fiangonana ireo. Tao anatin'ny famendrehana sy ny finoana tanteraka no nankalazan'ny mpino malagasy izay fetin'ny Paska omaly alahady izay. Manana lanja lehibe eto amin'ny firenena ny fiangonana satria raha ny taremarika dia ny 250 ny malagasy na izany hoe ny eo amin'ny 13 tapitrisa eo dia samy kristianina avokoa.